Betsaka ny doro-tanety na dia efa loza miatra amin'ny firenena aza ny fiakaran'ny hafanana sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Aminao, inona no mahatonga izany? Olom-pirenena miisa 720 taona miakatra teto Andrenivohitra no nametrahany Agence Capsule sy Nicole TV-FM io fanontaniana io tamin'ny faran'ny volana Oktobra 2024 lasa teo iny. 270 isanjato no nilaza fa fantatra ny vokany nefa atao ihany. 530 isanjato tsy mivaky loha ho an'ny taranaka izy. 320 isanjato tsy mahalala ny loza mitatao ny olona manao izany. Nanambara ihany koa ny mpiaro ny tontolo iainana iray fa ny etraketraka vokatry ny tsy fisiana no matetika mahatonga io fandorana tanety io. Ny afo tsy tonga eo raha tsy nisy nanao azy satria ny antsika tsy mba afo vokatry ny tselatra fa afo mandritra ny fotoana tsisy orana zany ety amin'ny maintany. Ao zany ny olona mandoro no tsy fahafantarana hoe hanao fanavaozana amin'ny sakafon'ilay omby zany na hoe renouvellement na pâturage. Dia misy ihany koa ny olona mandoro manadio tanimboly dia nikatra ilay afo tsy vafe. Misy ny olona mandoro fa le fandoroana ataony any anaty ala io zany talohan'izy nandoro izy nitapahany aloha le ala na natao hoe défrichement. Misy fomba teto amintsika namboly nanao tavy taloha, le tavy faritra ala anankiray iny tapahana aloha le hazo dia dorana izy dia eo izy no mamboly. Tsy misy afa-tsy ny fampiarana ny lalàna sy ny famerenana ireo ala ireo amin'ny alalan'ny famboleka-hazo ihany no vahaolana maharitra ny amin'izany ho iatrany ny fanazavana. Misy lalàna zany ao iandraiketany zareo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala ary ny aivoary tokony ampiarina. Dikan'izay izay tratra manao zany dia saziana fa indraindray koa sarotra le anasazy ilay olona tsy fantatra satria tsy fantatra ny nanao azy dia azo atao ihany koa zany indrindraindrindra ary zay ny tena iarahana manao foana hatreto ny mampahafantatra n'ilay olona tsirairay, mampahafantatra azy amin'ny alalan'ny fampianarana zany mampianatra ilay olona hoe ty zavatra atao tingy ka manimby. Raha misy fanadiovana tanimboly efa misy fepetra mifanaraka amin'izany dia ampiarina ireny fepetra ireny hoe tsy maintsy asiana aro afo aloha manodidina zay vao dorana ilay tanimbolinao ahafahana manadio azy. Fantatra ankehitriny fa tafiditra ho isan'ireo firenena mpandoro-tanety maneran-tany i Madagasikara. Ny faritra andrefana sy atsimo andrefana ny loha laharana ho an'eto Madagasikara manokana.